no miarabako anao anatin'ny teomenatsara tambavy izay andraketako docteur Andro Larson eto amin'ny site web na ny tranokala amparaatoka.com. Tambavy izany hoe io lay fanafodiny malagasy io lay rehefa manakitsako ny malagasy rehefa le ohatrany matsiarotsiaro osaosa dia misotro tambavy kely dia miverina avetrany ny fahasalamana sy ny tanjaka ary ny hery hoentina mamboly, hoentina miasa tany, hoentina miatrika ny fiainana. Ka ity horonan-tsary tambavy ity izay ampitainay avy ety amin'ny studio-ny amparaatoka.com ety Ambohibao izay isaky ny talata dia afaka ataonao ny azonao atao ny mahazo izany mandray izany horonan-tsary etitsika mifampaherikely, mifanometanjaka kely, mampafantatra kely tsy ambaratelo hoentinao mamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro izany. Androany dia aretina anankiray no resahako aminao, aretina izay mpahazo ny olona tsy tafavoaka, aretina izay mpahazo ny olona tsy mahomby sy resin'ny olana amin'izao fiainana izao. Excusita no anaran'io aretina io. Io aretina io dia izao mila fantarinao ary raha sanatria ka ohatrany henokerinao hoe ohatrany présent eny anatin'ny fiainanao dia tsara raha tsabonao izany aretina izany eo amin'ny fiainanao. Amin'ny faculté de médecine eny amin'ny tontolon'ny fitsaboana rehefa misy tova iray mivonto manao inflammation dia ampiana ilay toy ananarana hoe hita ohatra hoe mivoto ny appendice dia ny anaran'izay aretina izay appendicite. Somary misy infection any amin'ny tratra any amin'ny bronche ny anarana omenan'izay aretina izay bronchite. Rehefa manao infection any amin'ny sinus any ny anaran'izay aretina izay sinusite. Fa ny anaran'ity aretina izay ohatrany mahatsikaiky ihany tiako ampahafantarina anao androany dia excusite. Izany hoe mivoto mibotsina ny excuse dia ampiana an'ilay toy ananarana hoe excusite. Io zany ny aretina mpahazo ny olona tsy mahomby, mpahazo ny olona izay tsy tafavoaka, mpahazo ny olona izay kivy sy reraka satria tsy mahatohatra ny ady sy ny fisedrana amin'izao fiainana izao. Excusite izany hoe mamorona excuse. Na ihany koa raha tianao dia manome tsiny ny hafa amin'ny toe-java misy ny toerana misy azy eo amin'ny fiainany. Ohatra, tsy mahombo ny fiainany, tsy tratra ny tanjona izay tiany ho tratrarina dia ny fanjakana no lazainy fa tsy miasa tsara. Ny fanjakana no lazainy fa tsy manao ny asany. Ny mpanao politika no mentsiny hoe feno kolikoly, mivadibadika palitao, na ihany koa ny hetra no anipazany ny tsy fahombiazan'ny orinasa. Ohatra hoe ambony be loatra ny hetra, tena manentotra ny mpandraharaha ny hetra sy ny sisa sy ny sisa. Misy endriny anankiray ihany ndraiky io ilay manome tsiny ny fianakaviana na ny razam-benimpoirana na ny ray aman-dreny koa. Ohatra hoe anenay ihany tsy mahatafavoaka anay piraita-po dia izao ny razam-benay mihitsy angamba nisy nanotafaty. Na ihany koa omeny tsiny ray aman-dreny fitaizana natao ny dada sy neny anay mihitsy no tsy mety, tena nanetotra be anay na nakeda be anay. Na ihany koa tsy mba nisy na dia sombitany ray metatra kare aza nge no omeny dada sy neny ho lovanay. Misy ihany koa moa dia akaiky be mihitsy ny vadiny ao an-trano no omeny tsiny hoe tompona andraikitra amin'izao fiainana izao. Ny ale vadiko ao an-trano tsy lasa mihitsy, tsy mba miezaka, tsy mikofoka sy ny sisa sy ny sisa. Ity aretina excusite ity dia mamatotra ny olona tsy hetsika, tsy hiainga, tsy hazakazaka. Satria nahoana rehefa tratran'ny excusite zany le olona dia
tsy manao ninina tsy zany tompon'andraikitra fanjakana ny tompon'andraikitra amin'izao zava-misy zao ny ministera finance zay manao etra tsy toko tsy foroana mipandra ny fianakaviako tsy mba mijery ny vadiko ao an-trano sy ny sisa sy ny sisa. Inona zany ny tokony atao raha toa ianao ka te hanova ny tantaram-piainanao androany mijery amin'ny horonan-tsary tambavy ity voalohany ekeo fa ianao no tompon'andraikitra responsable ny amin'izao fiainanao izao. Aza ilika na amin'iza intsony fa ekeo ianao. Raha androany zany fiainanao tsy fantatro ny fiainanao mijery amin'ity horonan-tsary ty izaho aiza ny fiainanao na ara-bola na fiainana manokana vie privé na ara-piarahamonina vie sociale na ihany ko ara-panahy vie spirituelle dia ekeo hoe noho ny nataonao lalana ny zoranao ny paikady nampiasainao zay mety naomby mety tsy naomby no mahatonga anao eo amin'izao situation misy amin'izao ary ekeo fa raha iova ny tantaram-piainanao dia izy zay navalinao zay ianao no tompon'andraikitra amin'ny mialany ambany ho amin'ny hoavinao. Ny olona efa visaka dia mijery ny lasa mamisavisa ny lasa zay foana ny avery ny olona tamin'ny premier république tsy fantatra arivo ariary ny kilao ny vary tsy fantatra 500 ny menaka ray litra sy ny sisa mora fiainana olona efa reraka izy zay fa ny olona ahona dia miala amin'ny androany mitoky hoany amin'ny ranom-pitso miala amin'ny androany zay ataonao androany no hamaritra ny vokatra ho azonao ranom-pitso fa adaladala ianao raha toka nataonao mamy ihany no ataonao androany dia mananteny ianao fa ahita vokatra hafa ranom-pitso. Noho izany ekeo fa ianao no tompon'andraikitra ary raha iova ny tantaram-piainanao miala amin'ny androany raha-pitso raha afaka-pitso dia ianao no hanao izany fanovana sy izany hetsika izany. Rehefa manomboka manaiky ianao hoe zany tompon'andraikitra dia ny atotoanao zany ny servoanao zany manomboka hitsangana amin'izay ho taitra amin'izay hifoa amin'izay ary hitady lalana hamoahananao amin'ny situation misy anao ho amin'izay objectif sy tanjona tianao hotratrary. Mazava tokoa hoe raha tsy manana tanjona ny olona dia tsy afaka ho tonga naiza satria raha mivoaka ny trano ianao tsy fantatra hoe aizanao ale hotody any ve ianao mazava loatra tsy hotody any ianao. Mazava ho azy zany fa dia mila mamaritra tanjona raha tianao moa ny alalala bebe kokoa makasika an'izany rehetra zany. Ahoana ny fomba famaritana tanjona ahoana no fikonditionnena ny tena zany hoe fikarakarana ny état d'esprit ny vatana sy ny sisa hoentina manana an'le état hoentina manatratra an'izany tanjona zany dia aza misalasala mamanga ny site web ny tranokala amparahatoka.com izay ahafahanao mahita ny lalana ahafahanao mandray ny tsy ambaratelo maro samihafa hoentinao manatanteraka izany rehetra izany. Teboka voalohany ekeo fa ianao tompon'andraikitra amin'izao toerana misy ny fiainanao, toerana misy ny ara-bolanao, toerana misy ny tokantranonao ara-pitiavana, toerana misy ny ara-panahinao anio izao ary ekeo fa ianao no ho tompon'andraikitra amin'ny tantaram-piainanao miala amin'anio ho amin'ny ampitso. Raha iso amin'izay ny andraikitra eo mihitsy zany ny tena mampiavaka ny olona mahomby sy ny olona tsy mahomby ny olona mahomby dia izao raisiny ny andraikitra tsy ankininy na amin'izy na amin'izay intsony fa raisiny ny andraikitra mitsangana izy. Ola eo bolana mahafinaritra be azay hoe la meilleure façon de réaliser ses rêves c'est d'abord de se réveiller. Zany hoe ny fomba tsara indrindra fomba mahomby indrindra anatanteranao nofinofinao dia izao mifoa ao am-pandina no mitsangana no ary mandeha miasa manatanteraka izany nofinofinao izany. Tsy voatery hoe manao ezaka kezaka efa zao teny anaray mimetaka fotsiny
dingana ray noentana fotsiny isan'andro todika makany ray tanjona zay inao otratra fa ny baiboly koa dia milaza ny aminao hoe tena aretina isan'ny nanam-poizina ny tantarany zanak'olombelona ity exclusive ity manome-tsiny ny hafa ity fa voalemboa ny tantarany zanak'olombelona Genesis 3:7 dia izao rehefa nanoty Adama sy Eva tonga Andriamanitra nanontany any Adama hoe Adama aiza ianao inona nataony Adama exclusive efa ozy izy lay faty izay nomenao ahy no natovanyzao rehetrarehetra zao efa koa dia zao exclusive nanondro anenena rana izy lay mena rana no andron'izao zavatra rehetra izao vokatra izay aretina izay hita teo amin'ny Adama hita teo amin'ny Eva izay dia tafiditra anaty ozona ny tantaram-piainany zanak'olombelona tsy any loatra moa tiantsika hivina satria ity site paratopapainko ity dia site de psychologie nefa tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra farany tsaroko Estera ilay mpanompon'Andriamanitra ilay nampiasain'Andriamanitra hamonjy ny jiosy tamin'ny fotoan'androny any amin'ny Estera toko 9:1 manao hoe ataoko ahoana ny fijery ny loza hanjono fireneko ataoko ahoana ny fijery ny andro ingianana ny avako zany hoe Estera zany dia le teboka faharoa io nandray andraikitra nanapa-kevitra hoe za tsy miandry mizana izy za hirotsaka isangage zany hoe tena heditra tsehatra andray tanana ny zava-mitranga sy ny zava-misy zay indray ara ny tambavy androany dia aza dino raha tianao ny andray an'ity video mafinaritra anomezananao paikady majinika anomezananao tsy ambaratelo maro samihafa anomezananao hery sy tanjaka hoentinao mamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro dia aza dino no mamangy ny site web amparatoka.com aza dino ny misoratra marana ao amin'ilay imprimé ahafahanao mahazo avy hatrany any amin'ny mailanao na any amin'ny facebooknao adresse facebooknao ny lien ahafahanao mandray isaky ny atalata ity tambavy ity efa ao anatin'izay site web zay avokoa ny contenu rehetra ahafahanao malala ny code ahafahanao malala n'ilay chiffre ahafahanao manokatra ny coffre-fort misy ny fanatanterahana ny nofinofinao rehetra manao mandram-piainanao indray zany docteur Andry Raha